William Zesiatry ny fitaterana izay dia mitoy ny asa fizavana sy fitsiriana ny antotan-taratasy fiara karetsaka eto Andrenivohitra izay ataony eo anivon'ny pôlisy munisipaly. Mitondra tombony ho an'ireo tena fiara ara-dalàna ny fanaovana ireny fitsiriana ireny raha ny nambara ny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Ny tombony vola miditra amin'ireo mpitatitra matianina hatramin'izay nandraisana fanapahan-kevitra ny amin'ny nanaovana fitsiriana ireo fiara manao taxi rehetra eto Antananarivo. Raha ny nambaran'ny lefitra voalohany ben'ny tanàna androany dia tena ankasitrahan'ireo olona miasa ary matianina tanteraka eo amin'ny TCH ity ny hetsika atao amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Farafahakeliny eo amin'ny 500 eo zao ny fiarakodia efa voarainay voaterany sotomina zany dia nijerena akaiky satria tena hitanay fa be dia be mihitsy ireo taratasy izay tsy mandalo akory ary amin'ilay controversie technique fa ohatrany mandalo poste dia zay ka hitanareo rapitra zany hoe inona ny eritreritry ny commune urbaine Antananarivo hanatsarana ny asan'ireo matianina satria ireo matianina dia tena matiantoka mihitsy ampijalindra ireo mpijirika nanomboka tamin'iny fizavana ny taxi iny dia niakatra hono ny chiffre d'affaires n'ireo matianina zay ny lazainy zareo ary defaly izy amin'izay hoe niakatra izay chiffre d'affaires sambonao izy tao anatin'ny taona maromaro mba niakatra izay chiffre d'affaires. Nitoy hatrany moa ny ezaka ataony eo anivon'ny tanàna Antananarivo amin'ny hetsika fanadiovana ny sehatry ny fitaterana izao. Tsy amin'ireo fiara taxi ihany fa na ny fitaterana iombonana na ny taxi be ihany koa dia efa manomboka ny fitsiriana. Ihamatotra hatrany manomboka izao ny fanaovana fitsiriana ara teknika any amin'ny toerana fanaovana izany Antsakorahotra raha ny fanazavana azo hatrany.